5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Marary ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana ary mila vahaolana mazava sy mahatra avy mitondra fanjakana. Isan'ny angatahana vahaolana voalohany anatin'izay ny fiatrehan'ireo ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra. Maikila ny afo androany maraina ny orinasa Pêche Export ao Mahajanga faritra Boeny. Simba ny afo tsy nisy azony raisin'ireo fitaovana teo anivon'ity orinasa ity. Tsy fantatra mazava ny antony firetana raha nambaran'ireo nanatry maso hatreto. Lasibatra ny mpamoaka entana antsokosoko ny vokatra nikel sy kobalta n'Ambatovi. Mpiasa 5 lao anatin'ny tetikasa Ambatovi sy Ramatoa iray hafa no tratiako ny polis-pirenena tao Tanandava, Toamasina, Omaly. Niaraka tamina nikel sy kobalta milanja 2 taona sy 300 kilao. Mivelatra ny sehatry ny fampiasana ny bararata ho akora fototra entina anamboaran'ireo fitaovana samihafa toy ny bisikileta raha ny eo amin'ny seha-pitateriny eto Madagasikara. Ny fanodonana ny bararata izay ahafahana manome lanja ny akora eto an-toerana. Maresaka iraisan'ny pirenena mahery vaika ny Doroala izay niseho tao avaratry Algeria ny Alarobia sy ny Alakamisy lasa teo. Omaly vao voafeny afo ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Mandidina ny 7 ireo olona namony aindry nandritra ny fahamaizana raha ny fanazavana. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongo lasia tongo vavy tonga soindray atao anaty fotoana ny fampalalamba-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny aty alaity aterina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalamba-baovao hatramin'ny afarany. Avy hatrany dia ny matoan-datsoratry ny fampalalamba-baovao an-terinandro ity no isantarantsika ny fampalalamba-baovao. Marary ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana ary mila vahaolana mazava sy maharitra. Avy amin'ny mpitondra fanjakana izany ny angatahana vahaolana voalohany dia ny fiatrehan'ireo ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra. Mitaraina noho ny amarony ny vola mivoaka ireo ray aman-dreny na izany amin'ny sekoly tsy miankina na amin'ny sekolim-panjakana izay voalaza fa tsy tokony hisy vola aloha. Gaeton Andretsilafo. Mampanahy ary mampametra-panontaniana ny hoavin'ny zaza malagasy ankehitriny manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay nateraky ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny krizy maneran-tany noho ny ady ao Ukraine. Ikeda fa miaina fotoam-pialan-tsasatra ny mpianatra amin'izao fotoana ary samy miezaka ny afa-po amin'izany ny tsirairay avy saingy miasa aloha ny ray aman-dreny. Mihamanantona ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 2024 2024. Mitombo mifanaraka amin'izany ihany koa ny fiasan-dohany ireo ray aman-dreny sy ny vola tsy maintsy ivoaka. Tsy maintsy hatrehana ny fandoavana ny saram-pianarana, ny collage, ireo fitaovana sy kojakoja ilaina hatramin'ny goûter sy ny saran-dalan'ny mpianatra. Ireo talentsaikoly tsy miankina ihany koa ankilan'izay efa mametraka sahady fa tsy maintsy miakatra mifanaraka amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana ihany koa. Ny vola tsy maintsy aloha ireo ray aman-dreny mpianatra. Izany natao mba hazona fampianarana tsara kalitao izay atolotry ny mpampianatra manana ny fahaiza-manao. Sarotra tokoa mantsy ny hitaky vola be amin'ireo ray aman-dreny kanefa tsy hifanaraka amin'izany akory ny fampianarana omena ny ankizy. Na eo aza nefa izany, hita fa miadana ny fisoratana anarana eny amin'ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana. Tsy hoe malaina akory ireo ray aman-dreny fa ny hoentimanana ny tsy mbola eo ampelantanana. Raha ho any amin'ny EPP ohatra izay nambara tamin'ny fomba ofisialy fa tsy misy vola aloha, manodidina ny 5,3 alina ariary ny vola homanin'ireo ray aman-dreny eny anivon'ny EPP, ankoatra ny kojakoja sy ireo fitaovam-pianarana isan-karazany tsy maintsy hovidiana. Marina, tsy mpianatra iray fa mpianatra 2 hatramin'ny 4 no ahiditra an-tsekoly ary misy aza mihoatra izay ho an'ireo maro anaka. Io amarony vesatra amin'ny fampidirana mpianatra io no mahatonga ireo ray aman-dreny hangataka fehim-potoana ka mahatonga ny fitsoratana anarana eny amin'ireo sekoly tsy miankina ho vitsy amin'izao fotoana.
antony mahatonga ireo ray aman-dreniny mpianatra eny amin'ny EPP ihany koa angataka ny andoavana tsikelikely izay vola tsy maintsy aloha. Tsy maintsy ary tokony hiditra an-tsekoly avokoa nefa ny zaza malagasy hoy ny mpitondra raha tiana ny anarana ny firenena. Anjaran'ny fanjakana araka izany no mijery ny fomba ahafana manatanteraka izany. Tsy ny fidiran'ny mpianatra fotsiny ihany fa iandrasana vahaolana amin'ny mpitondra ihany koa. Ny eo amin'ny tontolo ny fanabeazana sy ny programa mpampianarana, ireo mpampianatra FRAM, ireo fotodrafitrasa, ny fanatsarana ny tapa fahampanadinana, ny fandaozana ny sekoly, ny tsy fananana asa aorian'ny fianarana ny ratovina sy ny maro hafa. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny herinandro inona raha tsikiny fa isan'ny vaovao nisongadina raha ho an'ity androany ity dia maikilany afo tamin'ny androany maraina ny orinasa Pes Export ao Mahajanga faritra Boeny sy mba ny afo tsy nisy azo niraisan'ireo fitaovana teo anivony ity orinasa ity tsy fantatra mazava ny antony firehetana raha nambaran'ireo nanatry maso atreto Abraham Randriamana. Androany manodidina ny tamin'ny roa maraina, nisehoana fahamaizana teo anivon'ny orinasa Pes Export atao Ampasika Mahajanga. Fotodrafitrasa lehibe iray no milasibatry ny afo nandritra izany. Tsy fantatra mazava ny antony niteraka ny afo izay niangavy any amin'ny natin'ny saly machine raha nambarana natry maso. Za zany matinaly vera DG 1h45 zao niakatra andeha amin'ny saly machine any amin'ny bureau mahita setroka. Trano zany andeha tsofokany matetika mbola ambadika ny laborato mampietsa magnodifako nitsetiko an'izay hoe motsiko ambadika le zavatra tampoka zao hitsara to plafond dia misaly machine fa lilana afo be na dia zao aza naiky hita raiky tao fa sy fahita lala anatin'ny boka zao fa zava-tatana sécurité boka io za fa seto fa le mandeha afo zany mbola tsy fantako na circuit zany izy na hoe ohatrana ho zay any zany saly machine tunnel de congélation mizatona produit avany zay ampidirina anatin'ny chambre froide. Potiky ny hafa avokoa ireo fitaovana samy hafa teo anivon'ny orinasa Pes Export nandritra izany. Itsy ankilany tsy nisy ny ainana fohy. Ka maro be serveur, ordi, presque matériel ny labo. Presque zany zavatra jiaby tao ambony tsisy azo. Ambany fa maro potipotika. Surtout na même anaty usine fa maro be zavatra mpaka produit jiaby zao sy mba anaty chambre froide na anatin'ny tunnel. Birao izay may misany dia birao resaka administratif rehetra miambiny labo ny salle informatique any ambony eo ambany misy chambre froide dia ny magasin d'emballage. Tamin'ny 3 ora latsaka 10 minitra no nahazo ny antso fanairina mikasika ny fahamaizana ny avy amin'ny mpamonjy vonona teny an-toerana raha ny fanazavana nanano sarotra ny fifehezana ny afo. Nisy manoloan'izany ny fiaraha-miasa teo anivon'ny mpamonjy vonona sy ny asekina nandritra izany. Ny afo efa mirehetra be amin'izany dia efa tsy voafehy tao ambadika tao. Dia niazahana camion koa zay nanao azy dia après zay zany hitako miantso le ekipa hoe tena tsy voafehintsika ty afo ty fa maka manaova intervention malaky tsika any amin'ny asekina. Lazaina hoe voafehy ihany ny afo amin'ny ankapobeny tsy nivoaka ivelany fa ny ao anatiny zany zao sisa ny tokony hoe atao zay tokony afatesan'ny afo. Ny antony voalohany indrindra aloha ty anankiray ty hitantsika ato an-damosiko ty zao misy emballage be dia be ao. Ka io emballage io zany tsy mety maty io zany satria taratasy moa mirehitra ary misy asidra ihany koa ny ao anatiny ao. Fa ny tany amin'ny ilany ambadika ao ty zao bureau hitantsika ty. Fa ny tapany ambany io zany tao misy gazy telo mipoaka zany tao bouteille gaz. Ary zay natona mafimafy ny tary ambadika tary. Izy ny fanatanterana ny fanadihadiana maritana ny antony niteraka ny firehetan'ny orinasa Pes Export raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Tsy ahivina, miisa 70 ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Pes Export Mahajanga. Ity orinasa ity izay misehatra mijony sy ny fanondrana ireo vokatra an-dranomasina toy ny trondro sy ny maro hafa eto Madagasikara. Fa nanamafy ny filazana fitokonana tamin'ity androany ny vondry ny mpanara-maso ny fifamvozana nabakabaka na ny asekina eto Madagasikara. Fitokonana izay anomboka ny 9 Aogositra amin'ny sasakalina hatramin'ny 7 Aogositra amin'ny 10 sivy amin'ny 12 minitra. Raha ny fanazavana tamin'ny fampitam-baovao navoaka ny sendikan'ny mpiasa ny asekina tsy voafetra ny fitokonana mandra-pahazoana valiny makasika ny fitakiana hitsahatra noho izany ny asa mandraraha rehetra eo anivony ATS no amafisina atao anatin'ny fanambarana kosa fa itony service minimum ho an'ireo lehibe na androm-panjakana samihafa. Fa 3 volana ny fepitoana ahafahan'ireo sinoa mitrandraka lamatra natao amin'ny fahadranmasiny Madagasikara hoy ny minisitra tompon'andraikitra fa tsy roa taona araka ny feo ahely etseroa tsy mahazo mampiasa rato ihany koa ireo samby sinoa ireo raha ny fanazavana trandry ho fitsonjovan'ireo azan-dranomasina tsy ho lany taranaka gaeton Andriatsilavo.
Ny fanomezana lisansy no mametraka ny fempotoana fanarahana 2 taona fa tsy ny fitandrahana hoy ny ministry ny Jona. Raha nitondra fanazavana mahakasika ireo sambo sinoa anjony Lamatra na Thon ato amin'ny faridranomasina ny Madagasikara. 3 volana ny fotoana ahafahan'ireo sinoa ireo mitrandraka Lamatra hoy izy, ary faritra 2 no azon'ireo sinoa akana Lamatra na Thon ato amin'ny faridranomasina ny Madagasikara. Ny anankiray ampita ny faritra atsimo atsinanana izay anoany amin'ny 34 km miala ny sisin-dranomasina. Ny faharoa dia aty amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara izay anoany amin'ny 34 km ihany koa. Zany hoe kely zany ny ahafahan'ireo sambo ireo hifanena amin'ilay jony madinika. Zava-dehibe dia izao, ireo sambo ireo dia palangrier avokoa. Zany palangrier zany dia tsy mampiasa harato na iray metatra azy. Ireo sambo ireo dia mampiasa an'ilay hameçon, mampiasa an'ilay palangre. Zany palangre zany misy ligne principale anankiray dia ahitana hameçon maromaro manaraka n'iny ligne principale iny zany. Dia rehefa mampiasa an'ireo hameçon ireo mitovy amintsika le mampiasa an'ilay vy. Ohatrany mamintana zany. Zay no ampiasain'ireo satria ilay espèce izay ciblevandra zareo zany dia izy tsy mitady an'le kely fa le ngeza, raha izay. Fa roa manaraka an'izay dia espèce izay jonoina amin'ny alalana hameçon no ataony zany fa tsy araka an'le eritreretantsika azy hoe mampiasa harato. Raha 900 ireo sambo manjono amin'ny faridranomasina Madagasikara nomena lisansy teo aloha, na 420 izany ho fitsinjovana ireo azan-dranomasina tsy ho lany taranaka araka ny fanazavana. Napetraka ihany koa fanampin'izay ny antsoina hoe capture de référence. Zany capture de référence zany dia calculé à partir an'ilay capacité ho an'ilay sambo. Dia tsika zany nametraka hoe reo sambo anankiray ireo, raha sambo anankiray zany lisansy anankiray ao anatin'ilay 3 volana, raha tena ahita izy dia io 125 tonnes io. 125 tonnes zany ho an'ny sambo anankiray ao anatina 3 volana. Zay mahatonga azy sambo anankifolo dia 1250 tonnes. Zay ny antony. Dia io 1250 tonnes io ny valeur an'io miaraka amin'ny typeny redevance rehetrarehetra zay miaraka aminy, izay le manome an'le $1,169,000. Dikan'izany zany mitovy aminao hoe manana 4L dia fa miteny hoe olona anakefatra no entinao amin'le 4L. Dia dikan'izay zany tsy possible ianao hoe ataontsika hoe hitondra olona 100 na hoe hitondra olona 200. Ohatran'izay satria calculé à partir an'ilay ataontsika hoe capacité n'ilay sambo ilay capture de référence. Mahakasika ny drakaka manokana, raha toka misy sadimy ireo afaka nanondrana tany ivelany teo aloha, niakatra ho 720 zany ankehitriny, ary teratany malagasy ny ankamarony. Ho an'ny trondro, tsy mbola nisy lisansy nivoaka ho an'ireo sambo industriel raha ny fanazavana hatrany. Antenaina araka izany fa hoentitra amin'ny fanaraha-maso ireo sambo sinoa ireo, ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra, ialana amin'ny kaborara ka efa nisy hatr'izay. Falasibatra ny mpamoaka entana tsokosoko ny vokatra nickel sy cobalt an'Ambatovy piasa 10 ao anatin'ny tetikasa Ambatovy sy ramatoa iray hafa no tratiaky ny polisy-pirenena atao Tanandava Toamasina omaly vao maraimbe niaraka tamina nickel sy cobalt amin'ny lanja 2 tonnes sy 300 kilao kolo Toamasina. Lehilahy miisa 5 mpiasa ao amin'ny orinasa Ambatovy sy vehivavy iray hafa ivelan'ny orinasa ny voasambotry ny polisy-pirenena omaly ary atao famotorana rehefa naray maso akaiky vokatry ny fahitana tranga fahafa atao amin'ny sita tao Tanandava. Efa tafavoaka ny faritra misy ny fitehirizana entana na tsikaritra ireo tompon'andraikitra ny amin'ny fonosana entana lehibe amin'ny taona mampiahahita tao anatin'ny faritry ny orinasa. Zany hoe misy cobalt sy nickel tsy amin'ny toerany izay hita fa any amina miangona amin'ny toerana anankiray izay tsy tokony iangonany. Rehefa eo perinasy izahay dia natsikaritra fiara anankiray izay nampiahiahy ihany koa. Ka rehefa natao ny fanarahana izany fiara izany dia nilefa moa ilay olona nitondra izany. Fa ny fiara kosa dia navelany tamin'ny toerana anankiray. Ka rehefa natao ny fizavana io fiara io koa dia mbola nahitana cobalt sy nickel izay saika ho avoakan tsokosoko atao amin'ny orinasa ihany koa. Faharoa manaraka an'izay rehefa natao ny fanadihadiana dia nisambotra olona 9 izahay taorianan'izay. Izay mbola vao atao famotorana amin'izao fa mety mbola misy ny fitohizan'ny fisamborana sy ny famotorana.
Raha ny fantatra, maherin'ny 20 ireo olona efa nahiditra-ponja nanomboka ny taona 2014 hatramin'ity taona 2024 ity, vokatry ny famoahana antsokisoky nikel sy kobalta tao amin'ny toeram-pikarakarana tao Tanandava. Mivelatra ihany koa ny tambazotra mpanao trafika ao anatin'ity tetika asa ity raha ny feo mandeha. Iverina ho efa manana lalam-barotra tsokisoky ihany koa izy ireo noho ny fahasahinananany. Mamoaka ireo bolongany entana milanja 2 taona sy 300 kilao avy ao Ambatovy, izay orinasa lehibe sy matanjaka indrindra isan'ny manana fanaraha-maso avolenta manaraka ny teknôlôjia moderna eto Madagasikara. Azo iverina ny mety hisy ny fatiantoka lehibe raha mitohy izao halatra famotehana ny orinasa toy izao, izay mety hisy fiantraikany ankolaka na mivantana raha toe-karena ho an'ny firenena raha ny fanazavana. Tsara ho fantatra fa mihoatra ny efo 5,000 mahery ny fianakaviana malagasy velomin'io orinasa io, ka raha sanatria misy fikatsohan'io orinasa io dia isika ihany no victime eto, ka anisan'ny ao ataonay vaindohan-draharaha ny fikarohana sy fiarovana ny tombotsoan'io orinasa io. Hatraiza nefa ny fetra faratapony amin'ny fanadihadiana amin'ny raharaha toy itony. Hatraiza ihany koa ny sarangan'olona azo ahiditra-ponja ao aorian'ny fanadihadiana. Raha ny fantatra, sokajina nampiasa sehatra maro samihafa no miara-misalaha amin'izao fahamoahana entina tsokisoky izao. Mainga avy ao anatin'ny orinasa, mandalo eny amin'ny fahadiserana ary mipaka eny amin'ny mpanafatretana. Fa isan'ny vaovao nisongadina ihany koa ho an'ny androany dia niparitaka tao amin'ny tambazotra an-tserasera fa tsy tanteraka ny fanomezana certificat citoyen d'honneur de la ville de Diego Suarez ho an'ny Mathias Madi, mpilalao mendrika nandritra ny lalao afro basket U18 izay tonga any Antsiranana amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny tsy fahatongavan'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany Antoerana raha ny vaovao niparitaka hatrany hatreto. Tsy mbola nazahoana fanampanazavana ny ben'ny tanàna tany Antoerana raha nanaovana antso atarby makasika ity raharaha ity hoezahantsika hoentina ato anatiny fampahalalam-baovao hatrany moa makasika izay fa tsy mahenika ny tinady misy maneran-tany ny kanelina vokarin'ny mpamboly malagasy amin'izao fotoana. Antony io ny tsy fampiany paikady fampiroboroboana ny sehatra isany angatahan'ny mpamboly kanelina ankehitriny ny fanohanana ny tantsasy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana mianta. Randrianay vo. Tsy maraka mahalona ny fitombony tinady eto amin'ny tsena anatiny sy ny tsena iraisam-pirenena ny kanelina vokarin'ny Madagasikara. Raha toa ka manodidina ny 3 taona ny filana kanelina amin'ny tsena iraisam-pirenena, tsy mahenika fa tsy manodidina ny 500 sy 3,000 taona ny vokatra kanelina ahondrany Madagasikara tato anatin'ny taona maro. Niakatra ny demandena kanelina, niakatra isan'andro satria tsy maharaka mihitsy ny eto Madagasikara raha ny fanondranana kanelina. Raha ny eto manokana aloha raha misehatra kanelina dia 90% ny vokatra dia ahondrana daholo. Satria mbola maro aza tsy mahafantatra hoe inona moa zany kanelina zany, inona ny lanana azy sy ny sisa dia ahondrana foana fa 10% ihany zao no eto. Dia ohatranay zao efa mandefa poudre zay tsikelikely amina patisserie sy ny sisa. Tany aloha tany mbola ratsiratsy ny vidiny fa amin'izao miakatra raha nisehatra kanelina zany dia miakatra ny vidiny kanelina noho izay le demande tsy satisfaite zay. Tany amin'ny 2010 taloha 2010 tany zao izy 500 ny kanelina non gratté tamin'izany. Dia amin'izao farany ambany angambany eo amin'ny 500 eo. Isan'ireo misehatra amin'ny famokarana kanelina izay araka izany ny kooperativa Mahavanina, sakana tsy ahafahana mampiroborobo ny seha-piarinana sy fahafehezana ny fandriam-pahalemana izay miatra amin'ireo mpamboly. Raha ohatra ny any aminay any amin'ny partie Brickaville iny noho ilay izay demande mitombo isan'andro miakatra zay dia lasa misy mangalatra le kanelina. Zay le problème kelinay. Nenay amin'ny coopérative manokana aloha zany zao noho izay le mpangalatra zay dia mampiasa agent de sécurité zay miambina an'le izy fa raha tsisy anina aloha zany dia indraindray ny sasany tonga dia ray manontolo mihitsy tonga dia tapahany zareo dia nefa izy rehefa tapahana tonga dia miaraka dia na le voly aza lasa simba dia lasa ohatra hoe afaka enim-bolana izy efa afaka anapahana dia afaka 2 taona 3 taona indray zay vao afaka angalana. Hatreto arak'izany, lavitra ny toeran'ny Madagasikara amin'ny famokarana kanelina sy ny fanondranana izany, na isan'ireo voasokajy tsara kalitao aza ny vokatra vokarina.
raha ny filarina navoaka ny trano Color Replay Believe Safarany tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 ity, i Indonezia no mitana ny larina voalohany mamokatra kanelina betsaka indrindra maneran-tany, izay mahatratra maheran'ny 9,7 taona ao anatin'ny taona iray. Manaraka azy i Chine namokatra maheran'ny 7 taona, ary fahatelo i Vietnam izay namokatra maheran'ny 3 taona. Raha nitatitra avy amin'ny DBM kosa, i Pays-Bas no mandray ny ampahany betsaka amin'ny vokatra kanelina avy eto Madagasikara, manaraka azy Allemagne sy Frantsa. Iondrana vetivety any Toliara isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny komuna Andranovory ao anatin'ny distriktan'ny Toliara faharoa manoloan'izay. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana hijery vahaolana matotra ho azy ireo ny ben'ny tanàna any Antoerinakolo Toliara. Mandry anjiranantsy ny vahoaka ao anatin'ny komuna Andranovory sy ireo komuna manodidina manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Na dia eo aza ireo paikady apetraky ny komuna amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana toy ny fanaovana jado na kalaony ary ny fampiarana ny dina be izay dina ifampifehezana ato anatin'ny faritra Antsimo andrefana dia tsy ahitambokany avokoa ireo hatramin'izao. Tamin'ny tao toy avao zay fa misy olo agny ho agny olo folo olo vonon'olo maty ankoatsiny aomby alan'olo zay fa tena hoe olo misy jala efatsaly 5 aly igny zao andesiny mamono olo. Zahay moa zany manao jado mampiasa kalony dia ireo kalony reo amizay sakariva tsy matory fa na zay aza mbo sakin-jalay avao militra amin'ny mamaky tranon'olo satria haindreo hoe aty kalon'ireo dia militra agny ambadika reo izay tsy misy kalony koa zao ridirandrozy. Isany vahaolana amerenana ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny komuna Andranovory sy ireo komuna manodidina ny fametrahana miaramila itoby eto Andranovory amin'ny maha-ivony fifamezivezena azy raha ny fanazavana trany. Andranovory taloha nana problème resaky tsy fandriam-pahalema fa lafa niavy regny miaramila ZDRPS regny dia nilamy nanomboky teo. Tsy voan-Andranovory avao nefa milamy fa commune Andranoinaly ny centre Andranovory le miaramila vo misy halatsy baka alonahy agny fa lasa miaramila regny tsy vala tao zay. Misy halatsy baka amin'ny commune Avatolatsaky fa lasa miaramila regny miasa zay. Misy halatsy amin'ny commune Vineta fa lasa miaramila regny zay. Eto zany centre miaramila regny folo lahy miaramila tamiko ato amizay. Fa tena ireo commune manodidina reo samby nilamy aby fa nanomboky nialan'ireo miaramila reo tena mikorontaka ambony ambany ato amin'ny commune Andranovory. Ka mba mangataka zahay amin'ny findram-pandrakana mba hamerina regny miaramila regny mba hisiany zay filamenam-bahoaky zay ato amin'ny commune Andranovory. Isany olana goavana sedrain'ireo mponina ny ahitany vokatry ny tsy fisiany rotsakorana ka isany antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Miantso ny mpitondra mahefa araka izany ny ben'ny tanàna ny Andranovory mba hitondra vahaolana maharitra hiadiana amin'ny kere sy ny tsy fananan'asa ampihenana ny tranga tsy fandriam-pahalemana amin'ireo komuna manodidina. Fatao Sainte Marie Ambodifototra no nanaovan'ny filohan'ny pirenena vidinina ifotony tamin'ity androany ity fotoana izay nanokanana ireo fodrafitrasa toy ny birao ny komisariahan'ny polisy sy ny fitsarana ambaratonga voalohany tao an-toerany. Natomboko ny filoha tamin'ny fitsidiana ny vakoka ara-pinoana ny fiangonana katolika voalohany naorina teto Madagasikara ny dian'ny tao Sainte Marie. Tao aoriana izay, nizotra tao Ambodifototra izay misy ny commissariat de police vaovao ny filoha. Raha nambaran'ny contrôleur général de police Randriana Arsan Fanomezantsoa, ministry ny filaminam-bahoaka, tamin'ny taona 1976 sy 700 no nisy ny commissariat naorina tany Sainte Marie. Miisa 920 ireo polisy miasa ao amin'ity commissariat ity ankehitriny, izay misahana fokontany 7 sy mponina miisa 500 sy 524 alina, ankoatra ireo mpizahatany samihafa. Ankoatra ny olana amin'ny fandriam-pahalemana, isan'ny olana raha nambaran'ny préfet ny Sainte Marie ny fitsarana ireo olon-dratsy any an-toerana. Ny mpitolo no miantoka ny saran-dalan'ny voapanga, iampita sambo ho an'ny Fianarivon Antsinanana raha ny fanazavany. Misy ambana amin'ny fandriam-pahalemana ilay sambo ny fitondrana ity farany, indrindra raha olona atahorana ampidi-12. Napetraka araka izany ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Sainte Marie.
Fa iaresento vetivety anaty doka fo isika mahakasika ny fitombony tany vady manana olana amin'ny fahazonjanaka eto andrenivohitra sy ny tsara ho fantatra manoloan'izay eo ihany koa ny mahakasika reny bisikileta vita eto amintsika avy amin'ireny bararata indrindra ny bombo ireny ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Velume. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro, jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetseha. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay haingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vacances amin'ny live be miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'ny 2 aogositra, mahazo fanomezana tsy mampino rehefa manao réabonnement amin'ny formule ambony no misy anao amin'izao. Raha toa ka abonné tonga soa ianao, manaova réabonnement Access ary mahazo évasion mandritra ny 30 andro. Raha abonné Access ianao, manaova réabonnement Évasion ary mahazo Évasion Plus mandritra ny 30 andro. Ary raha abonné Évasion ianao, manaova réabonnement Évasion Plus, tonga dia tonga Canal Plus avy hatrany no azonao mandritra ny 30 andro. Kaza miandry latsony e, atao viangana réabonnement. Mamerina ny arabatrany tomgo kilasy tomgo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Isantarantsika izany dia nisitraka ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary no tanterahany fikambanana vehivavy. Malagasy miara-miainga avokoa amin'izao fotoana ireo commune 12 mandrafitra ny distrika ny Avaradrano. Ho an'ny androany ny tao amin'ny tanàna ny miaran-tsona mena no namaranana izany. Abraham Randriamanana. Teto manaritsona mena ho an'ny androany no nanatanterahany fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Manala ny fasahirana ary manampy ireo ray aman-dreny ny fisianetsika ho fampidirana ny ankizy an-tsekoly raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny aloha izy manafaka ny mavesatra ho an'ny ray aman-dreny satria maivamaivana ihany ny prix amin'ny par rapport amin'ny prix hafa. Tena irina mihitsy satria amin'ny ankapobeny ilay izy eto ara zao lany hatramin'ny stock. Nefa zay mbola tsy dia tena hoe mbola tsy dia tena mividy zay fa vonona ny vidiny. Nisitraka ny hetsika ara-tsosialy no tanterahiny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga avokoa ireo commune mandrafitra ny distrika Navaratrano raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay fanao isan-taona ho an'ny fikambanana mandritra ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Eto manaritsona mehana ny vehivavy malagasy miara-miainga androany miaraka amin'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Faradoboka ho an'ny eto Avaradrano androany satria androany
no farany ny commune rehetrarehetra raka Avaradrano voatetinay tamin'ity ndray fitoraka ity tena nitatra be taona zay nanaovanay ny hetsika fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nandritra zay raha tamin'ny voalohany vitsivitsy zay tratra ihany amin'izao zany tena miezaka mihitsy zay manaparitaka an'le izy zany dia efa mitombo be ny commune nantetezinay tamin'ity nisy koa tsinona ny eny amin'ny faritra Tsindrano nisy ny teny amin'ny faritra Manjakandriana sy Ambohidratrimo sofianatra mba manentana ny rehetrarehetra koa satria dadasika be Madagasikara miezaka ny vavy malagasy miara-miainga fa tena ilainy ponina le izy mba fiarah-mientana satria zay dia mahita fa tsara tohanana indray aman-dreny fampidirana amin'ny mpianatra mba mampazoto azy koa ampiditra mpianatra satria zay ny tena resy lahatra fa ny hoe fianarana no avin'ity firenena ity. Ankoatra izay, ito hatramin'ny volana septambra ny fitetezana ireo komina anatin'ny faritra Analamanga amin'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay tsy angalana tombony ho an'ny VMMM. Lafomba vaoafa kosa indray dia hivoaka amin'ny herinandro avy izao ny hira vaovao antarika maly eo nampitondraina ny lohateny tsy miroro. Irandama sy ireo namany miresaka ny famokarana menaka mavesatra sy ny fomba tokony hitantanana izany sy ny valibabena ho an'ny vahoaka malagasy onona saina. Rahoviana no hitranga, fanangina i Bemilanga, tsy miroro no namaly fa misy vaovao mahafaly. Ny poitra ny arena avy ao Akondromena harena Jadala Topo fa iarahana mitrotro efa tsara joro miasa tsy miroro miasa tsy tia tena fa manao valibabena. Izay no santionany amin'ny tononkira vaovao nitarika maleo nampitondray ny lohateny hoe tsy miroro iraindama sy ireo namany ivoaka Tsoela. Taoriny fidinany tao amin'ny komuna Akondromena tsy miroro amin'ny mampanakanto fa ihany koa amin'ny mampandinika fiarahamonina ny dama nampiny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny eo amin'ny sehatry ny herinaratra no nitsiriny aingam-panahy nahatonga ity vaovao ity. Efa misy menaka mavesatra efa eo am-pelatanantsika malagasy efa voatrandraka miandry fotsiny hoe roviana no ampiasaina ampidinana an'ireo groupe électrogène bevata misy era Madagasikara mamokatra herinaratra maninona zany no mijanona fotsiny eo fa tsy nampiasaina nefa efa voatrandraka le menaka mavesatra ny azo ampiasaina azy avy hatrany dia ampiodinana an'ireo orinasa mpamokatra herinaratra zany hoe le groupe électrogène reo efa nanaovana fanandramana teto Antananarivo tao amin'ny groupe électrogène mpamokatra herinaratra ary na tapombiazana izy io fa mety dia ny fitaovana ananako dia ny hira ahafahana zay zany le hoe manao antsoavo hoe amin'ny alalan'ny hira hoe andao ampiasaina andao soavana ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao io menaka mavesatra io fa tsy ajanona fotsiny eo hanamaivana ny saran'ny vidin-jirama amin'izao fotoana izao zany aloha azo heverina hoe mandeha makany tsika raha ohatra ka tena ampiasaina mirariny sinitsiny io fa nilazaiko teo hoe harena tsy tokony atao arena Adala Topo fa iarahana mitrotro arena io. Arena ny fananana io menaka mavesatra io hatrany ny fanazavana ary tokony anaovana tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka sy ny tontolo iainana izay simba tato anatin'ny taona maro. Menaka mavesatra ny tsy miroro no iraina rehefa tsy nahitana vokatra hatreto i Bemilanga 70 taona mahery aty aoriany namorona ny tarika ny hira ho hatrany hitama na izany aza tsy mbola velona i Bemilanga. Rahovina no tranga, Rahovina no tranga, asana matsua, no tungu Bemilanga, isika tsy ulanfa. Ary anisan'ny vetesiny tamin'ny fotoanandro ny hoe pétrole hoe anamaivana ny fahasahiranana dia tena marina tokoa raha hoe azo nitrandrana zany Bemilanga dia tena nanamaivana kokoa amin'ny mampandinika fiarahamonina ny tenako zany dia tsy mandra ny saina hoe andao jereva ny Bemilanga zany dia andao jereny tsy miroro zany ny Bemilanga zany amin'izao fotoana izao dia sarotra trandrana lafo vidy be mitrandraka azy satria voagadra ao anaty fasika bolongana fasika zany le pétrole le vaingana dia mbola aepo aloha zay vao azo trandrana lafo vidy be sady manimba tontolo iainana io fa ny mety amin'ny Bemilanga raha araky ny
tsy fampiresako tamin'ireo ingénieur sy technicien zay manampaizana momba an'izany de hoe azo anaovana lalana goudron avy hatrany zany tonga de avy anaovana arabe zany io zay zany ny tsara anaovana be milanka zaraintsika io fa tsara horesahana fa tsy avela am'izao ivoaka ny herinandro avy io ity hira vaovao tsy miroro ity ho idama ty janona treo ihany koa ny hira vaovao ovokary ny tarika maleo fa itoy miankina amin'ny zava-misy ny anevon'ny fiaramonina sy ny lalan-tsaina na ahafantarana ny tarika hatramin'izay Ravina luitank, nangini bemulank, timiruru nunga malfamis volvo mafal. Ao anatin'ny hira zany ny afatra rehetra indrindra manoloana ny olana mianjady amin'ny orinasa mpanjakana jirama sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao. Fa tontolo ny fampianarana kosa indray dia ny ena amin'ny ankabeny ny taham-pahafahana baccalauréat amin'ity taom-pianarana 2022 ity raha oharina ny taon-dasa raha nivoaka mpanadinana tamina faritra 5 efa nivoan'izay no jereny. Ny tany amin'ny fianaran-tsoa no nahitana taham-pahafahana ambany indrindra 340 faingo 570 isanjato raha toka tany Antsiranana no manana taham-pahafahana ambony hatreto izay tafiakatra 320 faingo 400 isanjato fity nokolona. Isan'ny songadina ny taham-pahafahan'ireo mpiadina izay nanala ny fanadinana baka teknika tamin'ity taon'ity. Mihoatra ny 10 isanjato avokoa ny taham-pahafahana ho an'ireo mpiadina baka teknika manerana ireo faritra miisa 5 manerana nosy. Amin'ny ankabeny, ny faritra Atsinanana no nahitana taham-pahafahana ambony indrindra izay nahatratra 320.7 isanjato, nahitana mpiadina miisa 2,573 alina ka ny 4,7 tamin'ireo no afa-panadinana. Ny ena io taham-pahafahana io mihoatra noho ny tamin'ny taon-dasa izay nahatratra 5,2 isanjato, nahatratra 2,4 isanjato ny taham-pahafahana ho an'ny baka taranja akab raha toka 7,3 isanjato ho an'ny baka teknika. Raha ny tany amin'ny faritra Toliara, isany nahitana fihinana ny taham-pahafahan'ireo mpiadina. Nahatratra 7,2 isanjato ny taham-pahafahana tamin'ity taona ity. 7,2 isanjato ho an'ireo nanala fanadinana baka akampobeny. Raha oharina tamin'ny taon-dasa, nahatratra 7,2 isanjato ny taham-pahafahana tany Toliara. Niakatra ho 5,4 isanjato kosa ny taham-pahafahana baka teknika raha toka 7 isanjato izany tamin'ny taom-pianarana 2024-2025. Tsy aivina, nivoaka tamin'ity herinandro ity avokoa ny valim-panadinana ho an'ireo faritra miisa 5 manerana nosy. Andrasana araka izany, nivoaka mpanadinana eto Avoatany izay tapaka fa 7,7 isanjato ny délibération na ny note farany ambany tapaka ho afa-panadinana baccalauréat amin'ity taom-pianarana 2024-2025 ity. Ao anatin'izay voka-panadinana baccalauréat izay hatrany dia nivoaka ny hariva teo ny valim-panadinana ho an'Antananarivo 3,70 faingo 3,70 isanjato ny taham-pahafahana ho an'Antananarivo renivohitra raha ny fampitambavao navoaka ministera ny fampianarana ambony ny hariva teo. Hoentina amintsika ao anatin'ny fampalalam-bavao rampitso moa ny Antsipria ny mahakasika izay. Fa mitombo ny vady eto an-drenivohitra manana olana amin'ny fahazonjanaka tao anatiny taona vitsy. Ankoatra ny toe-batana sy ny rotoroto ny fiainana andavanandro saika takaitra avy amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo avokoa ny olana ho azy ireo indrindra ho an'ny lehilahy. Izy ireo izay antony 3 isanjato ny atrangana fahasarotana amin'ny tarika amin'ny vady tsy azo zaza. Raha ny eo anivony sefermady iray amin'ireo ivitoeram-pitsaboana mandray an-tanana manokana ny vady amin'izay lafin'izay. Nahitana fiakarana trano tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2024, ny mpivady eto an-drenivohitra manana olana amin'ny fahazahonjanaka raha ny tarehimarika avy eo anivon'ny Sefermad na ny Centre de Fertilité de Madagascar. Raha ny zava-misy tazana teny an-toerana, saika ny vehivavy avokoa no tonga midododo mizany fahasalaman'ny vatany mitranga ny tsy fahatomombanana. Ny fiarahamonina malagasy izay tsy mbola manaiky ny hoe mety avy amin'ny lehilahy ny fahamombana raha ny faneho-kevitry ny maro. Lehilahy ohatrany tsy dia mahita loatra na fa vehivavy ny hitako maro.
raha ohatra ny fahalalako an'le ara-pahasalamana dia mety misy koa ny lehilahy momba misy ohatra hoe vokatry ny accident misy voajanahary vehivavy matahotra hoe sao dia misaraka amin'ny vatany izy dia izy no mandeha mikarakara amin'ny vatany voalohany. Izaho aloha mahita fa ohatra tsy dia misy loatra ny lehilahy matahotra hisarahany vatany na momba fa le vehivavy matetika izany mazaka an'le fiainana sy le fiarahamonina ao an-tokantrano foana izay zava-misy eo. Vehivavy nita matetika fitrangy vehivavy momba hatramin'izay io. Misy koa izany lehilahy tsy manana aniny rehefa hoe tsy miteraka izy zany dia mahariska ihany izy fatany io fa ndraiky mbo menatra izy manatina dokotera manana izay ny lehilahy menatra izy. Raha ny vehivavy hatrany araka izany mazana voaresaka ho antony fahamombana avy amin'ny lehilahy ny 300 ny trangana fahasarotana mitarika ny mpivady ho tonga eny an-toerana tsy ahazo zanaka amin'izao fotoana ho ny fanazavana. Teo aloha dia nieritreretina foana hoe manodidina ny any amin'ny hoe 200 any ny lehilahy manana olana mikasika an'izany zavatra izany. Izay zako dia samy laza mihitsy fa mihoatra lavitra an'izany le izy fa efa manodidididina ny any amin'ny 300 ny lehilahy dia manana olana mihitsy mety tsy azo sotrana intsony izay le ataontsika hoe azo spermie sécrétoire ohatra izany izay le zavatra iny izy dia mety hoe azo sotrana tsotra ihany le zavatra. Io zany mety izy raha ohatra atotan'izy tsy hoe dia tena hoe dia tena manana précision be salan'izany fa ny fahitako azy zany tena hitako eto izay somary mampanjonitra mafy mihitsy ny couple ny mpivady zany dia io resaka io satria lehilahy zany manana ny ambo manokana momba zany za dia olona miteraka. Misy olona lehilahy zany tena hoe manetry tena tonga eto izy dia manao hoe dokotera za no manana ny olana tsy mivadiko za tsaboana izay dia milamina tsara le izy. Nanaitra ihany koa nandritra ny resaka ny fanaovana tamin'ity mpitsabo ity ny salantaona ny lehilahy voakasika izany tsy fahatombana ny fahasalamana ara-pananana izany. Izy ireo izay manodidina ny 30 taona avokoa. Akoatra ny faharefon'ny toe-batana indrindra manoloana ny rotoroton'ny fiainana andavanandro sy ny fandraisana zava-mahadomelina samihafa, saika ny lehilahy manana aretina avy amin'ny firaisana ara-nofo avokoa no voakasika raha ny fanazavana. Nanina moa hoe ivaiva izay zavatra mahagaga sy mahatalantsona mihitsy izay indraindray satria le olona zany matetika angamba izy le ataontsika hoe ny filana izay misy amin'izao fotoana izao indraindray tafahoatra dia ny vehivavy koa matetika manana aretina no avavezan-karazana izany raha tsy resaka fotsiny afa-tsy nyireo mpivarotena dia ny lehilahy izay tsy mampiasa ny ataontsika hoe ny fimailo izay tokony hanampy azy amin'izany zavatra izany. Voalohany aloha le tsy fahalalana izay izy tapohany hoe nanofiraisana le talora kely tonga dia indraindray tratra amin'ny tsy ampoizina mihitsy hoe tanora latsaky ny 20 taona azy dia eo dia efa tena satria mieritreritra hoe zavatra mandeha ho azy fotsiny io zavatra io rehefa avy eo izy vao nity izy tratra n'le aretina izy mbola tsy fantany ny zavatra miseho aminy amin'iny. Mbola ananana fanantenana avokoa ankila ny endrika tsy fahatombanana manodidina izany. Ho ny mpitsabo nanaovana ny fanadihadiana
Isan'ny fepetra voalohany takina amin'izany hoe mila manantona toeram-pitsaboana anaovana fitiliana avokoa na ny lahy na ny vavy mivantana misy ny olana manodidina ny fahazahoan-janaka. Efa azo lazaina ho manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia manodidina ny sehatra ny fahasalamana maneran-tany ihany koa ny eto amintsika. Ka maro ny tolotra azarosin'ny mpivady ampitomboana ny herijika na ny vintana azahoany izy ireo zanaka anatin'izany. Fa mivelatra amin'izao fotoana ny sehatry ny fampiasana ny bararata ho akora fototra entina hanamboarana ireo fitaovana samihafa toy ny bisikileta. Raha ny eo amin'ny seha-pitaterana eto Madagasikara ny fandonana ny bararata izay ahafahana manome lanja ny akora eto an-toerana ary ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny famokarana anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ihany koa. Abraham Randriamanana. Mivoatra tsikelikely ankehitriny ny fanodinana ny bombona ny bararata eto Madagasikara raha toka ny fanamboarana trano, fanaka sy ny kojakoja samihafa ny vokatra azo avy aminy teo aloha. Mivelatra amin'ny fitaterana kosa izany amin'izao fotoana. Ny taona 2024 no nanomboka ny sehatra tamin'ny fanamboarana ny bisikileta vita amin'ny bararata i Rakoto Louis Jean sy ireo mpiara-miasa aminy teny Ampangabe Alasora. Ny fampiasana sy ny fitrandrana ny akora fototra misy eto Madagasikara no isany nanosika azy ireo sehatra amin'ny fanodinana bararata ho lasa bisikileta. Zany hoe zao mba miala amin'ny mahazata koa aloha zay ny tena hoe tsy natonga ny hevitra ianao n'ity zavatra ity hoe mba hiala amin'ny mahazata ny hitanareo bisikileta vy dia ndao manao bambo satria ity bambo feno izy io ity zao vao nentina avy any an'ala tikatra dia ity izy mbola bambo maitso izy io zao bambo feno mihitsy fa tsy pokaty dia voletsika eto Madagasikara izy ity ary taloha izy io fa natramin'izao ary ataon'olona charbon izy io dia izay no natonga anay hoe ndao mba anao quatre bisikileta amin'ny bambo. Misy 720 ankehitriny ireo karazana bararata hita eto Madagasikara izay misy zara osokajy 240. Misy ny sivana tao amin'ireo bararata entina nanganana bisikileta. Zay aloha tsy mamoly bambo fa dia izay mividy ka mitoerana faritra misy azy zao takan'ity zao tany Brickaville misy eo Ampangabe Ambotrimanjaka misy any Meritsetosika dia misy any Atsimo. Ho an'ny rehefa manao anazy dia tsy maintsy mila choix manao an'ilay choix an'ilay matériaux satria matériaux raha hitantsika an'ity zao somary misy mibilibilika ohatran'ity dia tsy maintsy atao zay pampahitsy anazy. Dia ohatra ianao zao mividy matière première dia tsy maintsy mividy maromaro ianao dia hoe ianao zao manao choix hoe ity mahitsihitsy miaraka amin'ity. Misy ny fomba hikarakarana ny bararata mialoha ny ampiasana azy ho amin'ny asa fanamboarana. Maharitra 4 andro kosa ny hananganana ny bisikileta iray. Ity zao bambo 10 metatra dia mahavita anankiray zany zao tena mahavita azy tsara. Atsofoka anatin'ny vy ity jonction vy izay ihany manamboatra azy. Ity zany zao bambo ny cadre zany amin'ny bambo fa ny jonction vy daholo. Amin'itony zany misy humidité teny tokony ho jerena satria ny bambo amin'ilay izy ilay mifoka rano dia tsy maintsy hamainina aloha dia misy humidité respectena zany amin'ity zavatra ity hoe amin'ity pourcent eo dia maina tsara izy amin'izay dia moa mbola misy traitement koa moa zany traitement an'ity bambo ity mba hoe tsy mora simba na mola ranony koroka na ohatr'izany. Mahazaka lanjatra amin'ny 200 kilao ny bisikileta bararata raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Manodidina ny 1 hetsy 1 tapitrisa ariary sy 2 hetsy 1 tapitrisa ariary kosa ny vidiny. Miankina amin'ny fikojana azy ny faharetan'ny fijoroan'ny bisikileta bararata izay mety haharitra 5 hatramin'ny 10 taona raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny fampivelana ny famokarana anatiny, maro ireo tombony azo amin'ny fanodinana ny bararata ho bisikileta. Izy aloha matériaux misy eto Madagasikara. Zany hoe ataontsika ny hoe valorisation na ressource locale dia ao anatin'izay zavatra izay izy résistant no voalohany indrindra zany hoe mafy dia manarak'izay koa izy hoe léger maivana izy ary ny farany izy respectueux à l'environnement zany hoe manaja amin'ny tontolo iainana zany hoe zavatra ny tanjona zany amin'izao resaka développement durable asian'izao dia valorisation ana zavatra misy eto amintsika eto bambo hoe exploitable izy manomboka amin'ny 3 taona raha ny azo nefa manodo any amin'ny 7 taona any na 4 taona vao afaka kapaina fa izy 3 taona dia efa manana ny tanjana. Ankoatra ny bisikileta, mety ho ny asa fikarohana fanodinana ny bararata ho amin'ny fitaovana hafa toy ny vélo cargo raha nambaran'ny sehatra nanaovana ny fanadihadiana.
dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena mahery vaika ny Doroala izay niseho tao avaratry Algérie ny alarobia ny alakamisy lasa teo omaly vovofeny afo hoy ny tompon'andraikitra tany an-toerana manodidina ny 730 ireo olona namony aindry nandritra ny fahamaizana raha ny fanazavana trany. Doro tanety mahery vaika no niseho tao Algérie ny herinandro lasa teo. Azo anjato no may ary olona ampolo no maty vokatra izany. Hatramin'ireo biby tany an-toerana ary maikila firehetra tao anatin'ny fatra Altarifa sy Setif. Tsy azoko no nahatonga ny loza. Ohatran'ireny taonady ireny ny zavanitranga. Nanampy ireo ankizy nisoka no lahara-pahamehana ho ay ary tsy afaka nanao ninona tamin'ny zavaniseho taty ivelany. Simba tanteraka ny trango araka ny hitanareo izay tsy nisy afaka nahavotana intsony. Sofa avitra soamantsara ireo ankizy. Des hélicoptères bombardés. Angidibina mono afo no naparitaka tamin'ny faritra misa telo tao avaratry Algérie ny ampiny fanampian'ny tafika teny an-toerana. Maro nefa ireo nanome sy ny fanjakana tany an-toerana izay nilaza fa ratsy ny fiomanan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ireto farany izay tsy nanana fahefana hamono ireo afo. Tsy aivina, nisy ny fahafatesana olona maro nandritry ny fahamaizana ala ny taondasa izay nahafatesana olona 90 tamin'ny velarana ala 1 hektara tao Algérie. Misy ny ahiahy mikasika ny tranga eo amin'ny fanjakana algériana ankehitriny izay mety ho antony ny foronan'ny afo tany an-toerana. C'est peut-être lié au... Mety noho ny toetry ny andro no nahatonga ny loza nefa tsy voatery izay ihany. Misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana ary mampametra mpanontaniana ny tranga. Nisy ny afo maro niaraka ny antomboka tamin'ny faritra telo samihafa. Ny fanadihadiana no ahafahana mamaly izany. Raha ny vokatra izany fanadihadiana izany, hatreto olona miisa 3 no voasambotra mikasika ity Doroala ity izay niseho tany an-toerana. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mirarany farany herinandro mahafinaritra trany ary tomboka lahy sy tomboka vavy veloma tomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.